ny toy ivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara mamaky ny baiboly ary ny fikambanana mampiely baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Andro fahavalo. Soron'Andriamanitra davana malala no niafantsika miombona indray amin'ity fotoana mamy eto anivon'ny toivaka ny fahamarinana ity. Ombantsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ilay tompontsika sy mpamonjy antsika. Hivavaka isika. Jesosy misaotra anao zay raha afaka miona aminao ary miona aminay samy izay na tsy mifanatry maso aza ao anatin'izao fotoana sarobidy zao ka mifampahiry amin'ny alalan'ny teninao. Ny fanahinao masina ny rehefa ny fahamarinana no hitarika anay ho amin'ny marina rehetra handraisana ny fahamarinana teninao ary ivelomanay amin'izany fahamarinana zany koa. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona izay maniraka anay ho vavolombelon'ny fahamarinanao ito anivony zao tontolo izao. Amen. Ny teny fampaherezantsika ravana malala dia ny filazantsara raka amin'ny Mateo toko 5 ny andininy 10 hatramin'ny andininy 12. Mateo toko 5 andininy 10 hatramin'ny andininy 12. Izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha haratsian'ny olona sy enjehiny ary asiany izay tena ratsy rehetra hitenena ny lainga anareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjehiny ny mpaminany izay talohanareo. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Rehefa miaino zany fanambarana izay ambaran'i Jesosy Kristy zany sika ravana malala dia misy fanontaniana 5 izay hitariana ny saintsika. Ny fanontaniana voalohany dia zao manao hoe inona ny fanambarana manaitra ataon'i Jesosy ito? Inona ny fanambarana manaitra ataon'i Jesosy ito? Ny fanambarana manaitra ataon'i Jesosy ravana malala dia ny filazana manao hoe sambatra enjehina. Sambatra enjehina. Ao anatin'ny fahatakarantsika ravana malala raha misy fanenjehana atao dia misy fahoriana zany ary tsy misy maniry hipetraka amin'izany toerana zany. Efa Jesosy no miteny hoe sambatra izay enjehina. Ary io fahasambarana io eto amin'ity toroteny tontenibolo ity no fahasambarana mamarina ireo fahasambarana 7 izay tansain'i Jesosy. Zay samy fahasambarana manaitra avokoa. Zay ambarana sambatra ny nona, sambatra amin'ny malemy, sambatra amin'ny miantra izay mifanohitra amin'ny fiheverana ankapobeny. Tena manaitra zany. Fa mbola misy zavatra anankiray manaitra koa eto amin'ity andininy izay nomenantsika ity ny fahasambarana fahavalo zany. Ity rery amin'ireo fahasambarana 7 ireo no miverina indroa. Sady ambaran'i Jesosy amin'ny andininy 7 manao hoe sambatra ny mpampiavana, sambatra izay enjehiny no fahamarinana no averina hoe sambatra ianareo raha ratsian'ny olona. Naverina indroa. Ary fahasambarana tena lalina zany ravana malala izay tian'ny Tompo ahorona tsara ao anatin'ny fontsika. Rehefa mamaky sika ary amin'ny soratra ataon'ny apôstôly Petera voalohany toko 4 ohatra ny andininy 7 dia hitantsika ny akony zany fanambarany ny fahasambarana nambaran'i Jesosy zany. Zao mivalaza amin'ny Petera voalohany toko 4 andininy 7 io amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra ianareo raha ratsino ny anaran'i Kristy. Sambatra ianareo. Dia tena izany mihitsy izy ravana malala. Natoinina fifanoheran'ny hoe fahasambarana sy ny fanenjehana izay milaza fijaliana dia ambaran'i Jesosy fa sambatra ianareo. Ary zay ilay fanambarana izay manaitra. Fanontaniana faharoa. Misy fanontaniana faharoa ravana malala izay tian'Andriamanitra hitariana ny saintsika. Dia zao. Raha milaza amin'ilay sambatra enjehina. Inona nefa ny dikany hoe enjehina? Inona ny dikany hoe enjehina? Mazava tsara ravana malala ny fanambaran'i Jesosy eto. Ny olona atao hoe enjehina izy eo amin'ny andininy 12 dia haratsian'ny olona. Haratsian'ny olona. Izany hoe ianao dia tsy mamioditra eo amin'ny olona akory fa haratsiany ianao. Ianao enjehiny. Ianao enjehiny. Zany hoe fofoiny ianao. Ianao asiany teny ratsy rehetra hitenena ny lainga anareo izy. Izany zany ka le fanenjehana zany dia fanenjehana izay izany anapotehana ny laza tsara azonao mihitsy mahatsiaro manao hoe tahaka ny vorokely hazaina ianao eo anivony zany fiarahamonina izany ary atao izay hahatonga ny olona eritreritra mihitsy manao hoe ianao dia olon-dratsy
ianao izay enjehina amin'izany fomba zany no ambaran' Jesosy fa sambatra eto amin'ity teny ity. Ny zavatra anankiray mampieritreritra ry havana marara zao manao hoe raha nanomboka ny toriteny tao an-tendrombohitra Jesosy dia mbola resaka fanenjehana tsotra toy izany tena ratsy lainga no nambarana. Fa isika mahalala fa rehefa mijery an' Jesosy Kristy isika ny fanenjehana izay niaritra tamin'i Jesosy dia fanenjehana niaritra hatrany amin'ny hazo fijaliana sy ny fahafoizana miaina azy. Fa ao anatin'izany rehetra izany dia mbola antsoina koa isika tsara fa sambatra isika. Zay ny fanontaniana faharoa, inona ny dikanao enjehina ary ratsy ianao? Ny fanontaniana fahatelo, inona ny dikany hoe fahamarinana? Jesosy mantsy dia niteny hoe sambatra renjehina noho ny fahamarinana. Rehefa miresaka ny amin'ny fahamarinana Jesosy ry havana marara dia hazavainy eo amin'ny andininy manaraka eo hoe itenenany raha lainga anareo noho ny amiko. Izany hoe ny olona izay enjehina noho ny fahamarinana dia enjehina noho ny amin'i Jesosy Kristy. Enjehina ny amin'i Jesosy Kristy. Miverina ary amin'ny epistily nosorata amin'ny Petetsika ry havana malala adraisana azy ray amin'ny maro. Ilay nivakitsika teo manao hoe sambatra ianareo raha ratsy noho ny anaran'i Kristy. Ny olona enjehina noho ny fahamarinana dia ny olona enjehina noho ny amin'i Kristy. Enjehina noho ny anaran'i Kristy. Izany zany no ambarana. Ary eo amin'ny andininy 5:10 amin'ny Petera 1:4 io azy dia lazay manao hoe fa aoka tsisy eo aminareo hijaly satria mpamono olona na mpangalatra na mpanao ratsy na mpirarany an'olona. Zay zany izy. Fa raha misy mijaly satria kristianina dia aoka izy aoka tsy homenatra izy fa aoka ankalaza an'Andriamanitra amin'izany anaran'izany izy. Izany hoe ny fanenjehana amin'ny fahamarinana dia mazava tsara mihitsy rehefa mamaky ny epistily nosorata amin'ny Petetsika fa tsy fanenjehana anao no mampamono olona anao, tsy fanenjehana anao no mampangalatra anao, tsy fanenjehana anao no mampanao ratsy anao, tsy fanenjehana anao no mampirarany an'olona anao, izany hoe tsy fanenjehana anao noho ny fahotanao na zay ambarantsika amin'ny fomba fiteny mahazatra hoe fahalemenao. Fa enjehina anao noho ny anaran'i Kristy entinao, noho ny amin'ny mahan'i Kristy anao, noho ny fijoroanao amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra. Paoly ry havana marara raha ohatra ka hiala kely amin'ny soratra Petetsika ao amin'ny Paoly dia namela soratra lehibe ho an'ny Timoty zany ra-panahy. Ny Timoty 2:7 zany ampatsivantsika zany rehefa nanoratra izy ary zao ny soratra nataon'i Paoly ho an'ny Timoty amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Timoty 2:7 eny izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Ny dikany hoe enjehina amin'ny fahamarinana zany ianao dia enjehina ianao satria ianao miaina amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy. Ary ny dikany zany hoe miaina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy zany dia zao manao hoe miaina ny fiainan'i Kristy eo anivon'izao tontolo izao ka ny fahamasinan'i Kristy, ny fahamarinan'i Kristy, ny fitiavan'i Kristy, ny fahendren'i Kristy, ny fahadiovan'i Kristy no hijoroana. No hijoroana. Manana sotoavina hafa ny fiarahamonina fa ianao dia manao fanontaniana mandrakareva manao hoe zao no izy araka ny toe-panaraka ny Kristy ve zany, mifanaraka amin'ny finoko an'i Kristy ve zany, dia zay iorenanao amin'izany no hijoroanao. Tsy mahakasitaka an'izany ny fiarahamonina tahaka ny tsy nankasitrahana an'i Jesosy rahateo fa mijoro ianao satria izany ny fahamarinana. Zany ry havana marara no ambara eto hoe mijoro amin'ny fahamarinana. Ny teny Grika moa ry havana marara dia manana teny anankiroa izay tsy horesahako eto ny teny Grika anankiroa fa raha miampita amin'ny teny frantsay izay moramora koa amintsika dia manana teny anankiroa izy rehefa miresaka fahamarinana. Ny teny malagasy moa fahamarinana ihany ny tena ampiasaintsika na dia misy heviny samihafa azy. Ny fahamarinana anankiray amin'ny teny frantsay dia vérité ary ny fahamarinana anankiray faharoa justice. Zany zany ny heviny anankiroa io. Raha ohatra ka ampiasaintsika ny teny malagasy ka hijery ny fahasamihafantsika ny fahamarinana vérité dia azo atao hoe fahamarinana fa ny fahamarinana justice dia azo atao hoe rariny. Eto amin'ity teny ity zany hoe raha mijoro noho ny fahamarinantsika dia mijoro amin'ny rariny. Zany zany heviny eo. Raha ianao raha ohatra enjehina noho ny fahamarinana dia ianao manaja ny rariny ianao. Ary rehefa miresaka rariny tsika, miresaka justice tsika dia miresaka fitsarana zany. Zavatra resaka lalàna zany. Misy zavatra mipetraka mazava tsara mihitsy dia lalàna morale, ny lalàna mipetraka eo dia ianao manaraka ny lalàna iny dia manaraka ny fitsipika Andriamanitra ianao. Ao anatin'izany no hijoroanao. Dia ao anatin'io fijoroana io no anenjehina anao anefa amin'izany fijoroanao, amin'izany fahamarinana izany. Dia eo ry havana marara no antson'Andriamanitra antsika hoe inona fahamarinana hijoroantsika? Mijorontsika amin'ny fahamarinana
amin'ny rano, mijorotsika manaraka ny tenin'Andriamanitra, mijorotsika manaraka ny fitsipi'Andriamanitra, mijorotsika eo anivon'izao tontolo izao tsy te hahalala ny Kristy fa ny anaran'i Kristy no entintsika. Zay ravana malala nizatra lehibe. Tonga amin'ny fanontaniana fahaefatra hoe rehefa tonga le fanenjehana, inona ny fihetsika asain'i Jesosy ataontsika? Inona ny fihetsika asain'i Jesosy ataontsika? Ny valiny ravana malala miverina ty amin'ny Matteo 5:5-20 dia zao no lazain'i Jesosy: mifalisy miravoravo ianareo. Mifalisy miravoravo ianareo. Jesosy zany dia tena mahagaga mihitsy. Ianao efa enjehana, ianao efa tenena ratsy, any amin'ny Facebook rehetra any ompa sy mombanao. Satria ianao te hijoro amin'ny fahamarinana, tsy te hanaraka ny olona amin'ny fahalovana rehetra tiany iainana, amin'ny lainga rehetra, amin'ny fitadiavana tombontsoa sy fangoroana karena mahatsiravina sy ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra iainana, dia tenenina ratsy sy poteny ianao. Fa hoy Jesosy manao hoe aiza miferinayna, aiza mitomany, aiza mimonmonina, aiza mimenmenina, aiza kivy, mifalia ianareo miravoravo. Ny fihetsika asain'i Jesosy atao, mifalia ianareo miravoravo. Fihetsika tena mahataranjona moa zany. Fa io nefa le ampatsivin'ny Petera, raha misy mijasa satria kristiana dia aoka tsy omeny fa aoka ankalaza an'Andriamanitra amin'izany anaran'izany izy. Asian'Andriamanitra mifaly, asian'Andriamanitra mifaly tsika ravana malala. Ary io fifaliana tena mahagaga, mahatsiaro izao tsy voatery tany saina ohatra ny toko sy andininy izay fantatsika tsara. Rehefa nisamborona ny apôstôly dia nampidinina tany amin'ny tranomaizina dia nifadorana tao, giazina tsara ny tanany sy ny tongony rehetra tao anatin'ny fanantenana rehetra. Inona nataon'ny apôstôly tao? Nikinainaina aveo izy mijasa, maratra, tsia. Ny nataony izy nivavaka sy ny hira fidarana an'Andriamanitra. Fantatsika izany zavatra nitranga tamin'ny tantarany sy ny apôstôly zany. Ny olona izay niara-ny aina tamin'i Jesosy Kristy tokoa ravana malala, nanaiky an'i Jesosy Kristy, nahatakatra ny zavatra ambaran'i Jesosy Kristy, sambatra enjehana amin'ny fahamarinana, miaina an'izany izy. Miaina an'izany. Tena nijaly izy, tena niaritra mafy izy, tena nangirifiry izy, fa tena niteran'Andriamanitra izy. Mifalia sy miravoravo ianareo. Dia mitodika amintsika zany ravana malala. Izaho zay vonona hijoro amin'ny fahamarinana. Ianao zay vonona hijoro amin'ny fahamarinana, mijoro ianao. Dia ninona zavatra ieretanao sy mampangirifiry anao, mifalia ianao, miravoravo ianao. Fanontaniana fahadimy farany. Inona no antony? Inona no antony? Antony zavatra anankiroa no tena resahana eto. Inona ny antony nilazany Jesosy manao hoe sambatra ianao rehefa enjehana amin'ny fahamarinana. Ny valiny tsotra indrindra moa zany meny Jesosy amin'ny andininy 7 dia izy manao hoe sambatra enjehana amin'ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Mahavanina ravana malala fa mitanisa fahasambarana 9 Jesosy tamin'ity toriteny taon'ny tendrombohitra ity dia any amin'ny fahasambarana 9 miverina any amin'ny fahasambarana 1 Jesosy. Zao mantsy ny fahasambarana 1 manao hoe sambatra amin'ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Dia aty amin'ny 9 hoe sambatra enjehana fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ny antony mahatonga antsika ho sambatra rehefa enjehana amin'ny fahamarinana antsika dia satria atsika ny fanjakan'ny lanitra ho Jesosy. Azo antoka ny fandovantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raisin'Andriamanitra amin'ny fankasitrahana ho vaoaka n'izany fanjakan'Andriamanitra antsika. Zavatra tsy takatra ny saintsika zany, zavatra mihoatra antsika zany ravana malala. Kanefa zany izy, zany izy dia afaka mijoro tsika, mifaly tsika, miravoravo tsika satria tsy zao zavatra hita maso mety miteraka fangirifiriana amintsika zao akory no tompony teny farany fa ny fanjakan'ny lanitra zay efa atsika raha teo ho Jesosy. Fa ny zavatra anankiray faharoa dia hoe inona koa no antony? Inona ny antony hifaliana sy hiravoravona? Dia Jesosy ihany no mamaly azy. Miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-potianareo any an-danitra. Tsy hoe akory hoe miditra any an-danitra fotsiny ianao, tsy hoe anao fotsiny ny fanjakan'ny lanitra zany hoe tafiditra any ianao. Fa Jesosy zany toy ny mamela antsika ahatsiaro manao hoe misy valim-potia samihafa angeo amin'ny lanitra ao e. Ary ianao zay mijoro amin'ny fahamarinana lehibe, ianao mahazo valim-potia lehibe. Kinareny tadiavinao zany. Zany izy. Tsy valim-potia kelikely fantatr'Andriamanitra, takatr'Andriamanitra zay rehetra iaretanao amin'ny fijoroanao amin'ny fahamarinanao. Lehibe ny valim-potianao. Jesosy no miteny an'izany fa tsy za. Lehibe ny valim-potianao io. Ka dia mifalinao. Tahaka mpianatra efa manantena lo afa-panadirana dia miaritra, miaritory, mianatra zavatra rehetra. Satria mino fa rehefa tonga amin'ny fahafampanadirana misy zavatra lehibe izay mipoitra eo amin'ny fiainana. Ary ny teny amaranan'i Jesosy azy eto, Jao manao hoe
fa tahaka zany ihany nanenjeny mpaminany zay talohanareo ny dikan'izany io le zavatra ieretanao io mifalianao fa io nke zany mitony sertifika manamarina aminy hoe ianao de mpanompon'andriamanitra marina ny mpaminany mpanompon'andriamanitra marina talohanao miaritra ny mafy daholo nenjehana daholo ianao koa raha enjehana kehitriny mahazo sertifikana ianao anisan'le marina le mpanompon'andriamanitra marina dia mifalianareo hoy Jesosy arany daholo izy io ry havana marana zay ry havana no ifampaherezantsika mianakavy atao anatin'izao tohivaka amin'ny fahamarinana izao mba te raha tonga antsika ho lehilahy sy vehivavy raha lasy anabavan'i Jesosy Kristy mahajoro amin'ny fahamarinana tokoa. Mahatsiaro ny tenin'i Jesosy eto manao hoe sambatra enjehana ny fahamarinana fa azy ny fanjakana lanitra. Sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjehany ary asy izay teny ratsy rehetra itenenana langy anareo noho ny amiko mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-potianareo ny lanitra fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany zay talohanareo. Androan'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiaviany tombotrano na ho ariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina. Marika toko fa 3:10 andininy fa 5:30.